Zay ny amin'indry fa ao anatin'ny raharaha politika kosa ny ao tamin'ny pikatroka tim ao anatin'ny boribory-tany fadimy ny filohan'ny tim Andriamatoa Marc Ravalomanana amin'izao akatoko ny fetin'ny fahaleovantena izao miantso ny sin'ny fitoniana sy ny filaminana ity filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana ity. Miantso an'ny filaminana ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana nandritra ny fionana tamin'ny pikatroka tim ao anatin'ny boribory-tany fahadimy teny amin'ny Paul Minot Androibe. Nambaran'ny Marc Ravalomanana fa tsisy fampandrosoana azo tanterahana raha tsy misy ny filaminana. Nanaingany rehetra izy hikatsaka ny filaminana. Nasiany filoha teo aloha Marc Ravalomanana tsindrim-peo ihany koa ny momba ny fifandraisany amin'ny fitondrana Hery Rajaonarmampianina. Miaraka fa tsy manohana ny filoham-pirenena Hery Rajaonarmampianina ny antoko tim hoy ny tenany. Mila tena mieritreritra tsara tsika. Tsy izay olona mitady tsy ahavitany minina misy azy hipetrahana ray ny olona miakatra amboniny ty bezabe ty hipetraka amboniny io ka matoa amin'ny teny izany ampahabe maso tiako ampahafantarana sasany fa aloha re izay mitondra aloha hitondra ho hitatsika eo ary aloha anaraka tsara izay fomba eran-tany fomba demokratika isaky manontany any mpanova-sety manohana anao sa tsy manohana fitondrana raha mitovy ny hevitra raka fantany tsara zay tokony hampamfona ty firenena ty mba hanana tsy ty firenena vana manohana fa miaraka aminy amin'izao fotoana zao mbola tsy manohana zao miaraka fotsiny aloha jery azy raha manaiky andrara sasana ny fahefan'izay atao hoe power sharing na hoe balance de mizara ny fahefana fa hoy aminareo antyanareo misy ny sasany isaky mandeha ifantatry misy le ramatoko sy na le zalama metraka fantany isaky mandeha manohana sa tsy manohana miaraka aminy amin'izao fa jerevako aloha aiza ve amin'izao fotoana zao tsika miresaka za zao miteny makasato nefa ny mibesa de asina brouillage de tsy avela andeha ahoana nanoanako an'izany fa miaraka aloha pour le moment de hitatsika eo fantatro ny tokony atao ka fantatro fa mipetraka tany firenena nandroso fantatra zavatra mandeha aloha re mba handeha amin'ny filaminana sy amin'ny fifangatiavana nahita tsara misy ny passation amin'ny président Zuma sy président Tambombeky na de nisy ara nidisadisa tamin'izy mbola tamin'izay fotoandray de mifanaraka tsara de mizora tsy mifanelinkeliny eto amintsika zay mandroso tonga de ampidinina zay mandroso tonga de rotanaika ny olona mivelany tsara tsika mpamasy vola ny tsara tsika aza adinonareo fimbetsaka mamerimberina ary mitondra ny firenena nandritra ny valo taona fa ny 90% ny vola ampiasaina eto Madagasikara amin'izao fotoana zao de vola fanampina avy nivelany sy avy amin'ireo firenena matanjaka na samborina izy io na fanomezana ny Union Européenne manome de ny Union Européenne amin'izao fotoana zao 2 millions 5 millions de dollars zay tsy fony ameny antsika manontany maninona reo tsy mameny zany mbola tsy hoe izy de confiance ary raha mamitsy vola kely ohatrany tokony omina misy ndazy hoe afa nazy hoe mbola tsy hoe Nosoritan'Andriamatoa Marc Ravalomanana tao anatin'ny kabariny fa tsy aka fahefana ny tenany fa miaraka amin'ny fitondrana raha toka mandeha amin'ny fampandrosoana. Mikasika ny raharaha MBS manokana dia nilaza Andriamatoa Marc Ravalomanana fa hitondra ny raharaha eo anivon'ny fitsarana ary mitaky ihany koa izy ny amerenana aminy ny fanalahidin'ny orinasa Tico.